ara-panahy ao anatin'izao hoe mpiady mahery a mandresy ny ady ara-panahy zao dia resaka ady amin'ny fakapanahy zao no resantsika nandritra n'ity volana hoe gosotra ray manontolo ty mihitsy a dia androany sy anyherinsika sisa no hiresaka momba an'izay. Manantena fa ny zavatra rehetra izay nandehanantsika tsikelikely, nandehanantsika tsikelikely afaka manampy anao mihitsy a atonganao amin'izay hoe mpiady mahery, atsiarovanao tamin'ity taon'ity zany tsika dia ny fampatsiahana izay mihitsy hoe mpiady mahery amin'ny fahasoavana ao amin'i Kristy Jesosy ho tadidinao fa ny fiainana tena ady na tianao na tsy tianao dia ady ny fiainana. Ary tsika sianao nefa dia misafidy ho mpiady mahery. Mpiady mahery ao amin'io Jesosy io dia amin'ity an'ity zany tsika sianao hiaraka andinika ny dingany andresena. Tena zavatra pratika be no tantaraiko anao eto dingana andresena ny fakapanahy. Fiadanany tompo aminay fanteneniko anao izay dia ndro hivavaka tsika dia andray an'izay fampianarana izay. Andriamanitra anay io miara manatona anao ny anaran'i Jesosy izay ankehitriny misaotra anao indrindra ny amin'ity fotoan'ity ahafahanay miara-mianatra. Misaotra fa ianao mandamina ny programanay. Misaotra mihitsy ny amin'ny fisiny hoe feonan'ny mpiaindratra vao masoa hatramin'izay taona maro efa mety any amin'ny 5 taona any zany zao feonantsika izao hatramin'izay misiny ankasitrahana ianao fa ianao mahatoky dia nanome fiolona be dia be tao anatin'izany feonan'izany andreto izay rehetra na izahay izay manatrika tao amin'ity efitrano malalaka ity na ny tsirairay any amin'ny Facebook rehetra any. Miaraka miteny aminao tsotra izay tompo hoe mangetahetanao izahay, mitenena aminay, mampianara anay, mora miparitaka ange io sainay io hoe matetika koa izahay tahaka an'ireny le vatolampy ireny le aty anatinay tia mandray teny be izahay tia mianatra fa avy eo adininay daholo ny zavatra rehetra. Jesosy mety mbola misy saranitra izao tontolo izao be da be koa anaty sainay sy lohanay any. Miara-vavaka izay ny fifantohana izahay ary ho tany tsara mihitsy ny fonay tsirairay avy anio ho antena. Mitenena aminay ary fa voninay ihany izahay ny fanahinao masina mihitsy no manokatra ny vavahady-tsainay, ahitanay ny harena, ahitanay ny zava-mahagaga ao anatin'ity teninao ity fa velona ny teninao, ianao mihitsy ny velona dia mahita ny fiainanay, mahita ny adinay izao. Samy manana ny fakapanahy mahazo azy izay rehetra. Hatreo izay tompo dia mitenena aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ilay teny any amin'ny Jakoba 1:2 no nitondrantsika azy hitenenan'ny tompo amintsika hoe sambatra izay olona maharitra fakapanahy fa rehefa voazahatoetra izy dia andray ny satroka maharitra fiainana izay nolazain'ny tompo omena izay tia azy. Izay le tanjontsika sy ianao hoe misy ny olona mandresy fakapanahy amin'ny fiainantsika andavanandro. Mampatsiaka ianao zavatra efa niraisintsika hatramin'izay fotsiny aloha tao anatin'ity resaka ady amin'ny fakapanahy ty fampianarana mialoha amin'ny farany izao ny tia ataontsika ity izay niarahanao taminy izay ilay izy misy niarahanao tamin'ny Joseph Farfera, niarahanao tamin'ny Zokedoara tamin'ny heriny fa tamin'izay niarahanao tamiko dia nijerentsika ny hoe manahoana ny hery ny fahotana sy ny loza entiny. Ny faharoantsika sy ianao nianatra ny hoe aintsika ity natsoan'Andriamanitra ho masina. Dia tamin'ny fahatelontsika sy ianao tamin'ny tapabolana lasa dia naresaka ny amin'ny fakapanahy mihitsy hoe fa inona ny hoe fakapanahy, inona daholo ilay izy, ohatry ny ahoana ny fandehana mba ahafahantsika miady aminy. Amin'ity an'ity kosa zany dia niresahantsika zao dia hoe nidingana andresena ny fakapanahy, dingana andresena ny fakapanahy. Izay niresahantsika anio. Mampatsiakely anao ny zavatra niresahantsika tamin'ny tapabolana lasa. Niresakantsika ny amin'ireo karazana fakapanahy anankitelo tenenin'Andriamanitra, mifototra ho tenin'Andriamanitra hatramintsika
karazana fakapanahy anankitelo izay ampiasainy devoly a tsy niova mihitsy nanomboka tany amin'ny Genesis dia hatramin'i Jesosy rehefa nalainy devoly fanahy dia izay ihany azy nipaikadiny ary rehefa maka fanahynao koa izy dia izay ihany koa nipaikadiny ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny 5:20 izay teny izay dia nahitantsika hoe misy zavatra anankitelo nampiasa tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra eo amin'izao tontolo izao a dia ny filan'ny nofo a ny filan'ny maso a sy ny rehaka momba izao fiainana izao. Izay le karazana fakapanahy anankitelo ambaran'ny Genesis a dia ambaran'ny Jaona voalohany toko faharoa. Raha mijery manokana ilay tany amin'ny Genesis mampatsiahy kely ny zavatra efa niraisintsika isika aloha hoe tany amin'ny Genesis tsika nanao anty mety mazava ihany mety tsy tena mazava be fa ndraso favakilikely aminao nanao an'io fafanana hoe tableau kely hitanao hoe ny filan'ny nofo inona moa no tianambara amin'izany hoe filan'ny nofo le filan'ny nofo a ny ahenontsika izay ty amintsika hoe izay hoe fakapanahy teanao zavatra anome fahafinaretana ny teny zavatra normalina mihitsy zany amin'ny maha-olona tsika fa lasa fakapanahy le izy rehefa tedavintsika amina lalana diso ny anomezantsika an'izay fahafinaretan'izay ny tenantsika mihoatra no tokony ho izy ilay izy le fahafinaretana zany no lasa tahaka ny hoe tosika zay tiana teaka plezira teaka izay fahafinaretan'izay no mibaiko ny fiainana. Hitantsika tany amin'ny Genesis toko fahatelo lay mitenena amin'ny tenin'Andriamanitra azy hoe hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana le azo zay fa tratrany le fakapanahy le karazana fakapanahy nahazo azy tamin'izay dia le filan'ny nofo mahita hoe mahafinaritra izany izay le mahafinaritra izay tsara-tarehibe le zoma mahafinaritra zoma manifika zoma tsara le fahafinaretantsika tian'Andriamanitra mihitsy a tena tompon'ny fahafinaretana namboatra antsika sy ianao Andriamanitra hitondra fahafinaretana ho anazy fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia nangalariny devoly a dia nanaovany pirata azy daholo. Misy fahafinaretana pirata izay lainy devoly a izay le filan'ny nofo izay le filan'ny maso inona le filan'ny maso mahita zavatra ianao dia tea azo tianao azo daholo le robot rehetrarehetra ao anatin'le fivarotana tianao azo daholo le vakibalina rehetra eo amin'ny tsena tianao azo daholo izay le izy teanana tsy ampofoana ny eo an-tanana fa rehefa mahita dia mbola vao maika teanana mahafinaritra ny maso reaka izao fiainana izao inandray izay fakapanahy zay a lay fakapanahy tonga n'le olona te hisoratiny te azo position te azo toerana eo amin'ny fiarahamonina dia mahatsapa tena hoe zazany ohatra ny tena mihitsy te olo malaza te ho be followers ao izy amin'ny fiteny azy ankehitriny amin'ny tanora izay tandreny reaka izao fiainana izao ohatra ny amin'ny fiangonana rehetra any angeka mandeha zany re olona ohatra ny ahoana ny atao mba hahazahoana olona be dia be satria izay mieritreritra hoe peti zany le fisandratana izay ny any ambadika le reaka izao fiainana izao. Hitanao ilay teny tany amin'ny Genesis ilay nolazainy tenin'Andriamanitra mikasika ny Eva nahitan'le hazo izy hoe hazo matsiriritra hampahendro ka ho lasa tahaka an'Andriamanitra zareo zany nanaovany devoly azy. Ny zavatra teneniko anao dia ity jereo somary io anie za ty ampanao exercice anao mihitsy jereo nge fiainana andavanandro fa reo zavatra anankitelo no lazaintsika ireo ny zavatra baiko ny fiainana amin'izao tontolo izao baiko ny fahafinaretana ny zavatra foronina
ankehitriny atao izay atonga ny hoe inandray zavatra finoana hafa mba hampisy fahafinaretana mba tahaka ny hoe misy zavatra tsy nieritreretinao hatramin'izay ohatra zao hoe telefônina zany ange roapolo taona lasa tsy misy an'izany telefôna zany ataontsika hoe 5 taona lasa fa ohatran'ny hoe velona mihitsy tsika tsy hoe ohatra fa velona daholo fa zao nge saina hoe raha tsy eny aminao telefônina anao dia ohatran'ireny hoe tsy miakanjo reny ianao velona mody ohatrantsika hoe ianao mahagaga ain'le zao tontolo zao mihitsy ny lasa mamorona filana zay eritreretina hoe tena ilaina maty anao tsy manana zany fa le izy nefa zay zavatra eo amin'izao tontolo zao zany le ny zavatra hitantsika amin'izao tontolo zao juste mame an'le zavatra nlazaintsika ataontsika misy fomba fiteny ao amin'ny filôzofia tsy maninana tsara enahantsika fotsiny moa zany fa tsy dia manina koa na tsy haitsika misy teny hoe ny antsoina hoe hédonisme HDEDONISM ny hédonisme dia firian-kevitra amin'ny teny hoe ny ahazona fafinaretana ny zava-dehibe indrindra ny fiainana misy olona be dia be dia izay mihitsy ny azy no manosika azy ao anatin'izay firian-kevitra hoe hédonisme izay misy olona indray no mahazo zavatra mahazo efa manana tomobila efatra izy manana trano anankitelo manana isaky ny rehetra ty fa ohatra mbola tsy ampiny materialisme ndraiky fetsolan'izay zavatra firian-kevitra manjaka eto amin'izao tontolo zao avokoa zany tantaraiko anao zany izay eritreretina hoe rehefa tonga amin'izay ianao hoe zay ianao ny antsoina hoe tafa reto tantaraiko aminao reto zany le ohatran'le hoe olona tafa amin'le fomba fiteny azy eto amin'izao tontolo zao eritreretina hoe zay ny mety indrindra fa tandrena ao anatiny fakapanahy ary efa sora-baventy mihitsy fakapanahy ho atsika zefa aza ty zao tontolo zao ny tenin'Andriamanitra ny antsoina hoe sécularisme indray firian-kevitra vokatry le fakapanahy ndraiky zao tontolo zao izay mameno lasa izay mihitsy ny fiainan'le olona te ho lahana voalohany hatrany amin'ny zavatra rehetra manao business anankiray izy dia izy ny te hidominina n'iny marché iny manao zavatra anankiray dia te hoe izy ny tena prosrôle zay sécularisme ny anaran'izay fa jereo ane ny fiainana rehetrarehetra eo amin'izao tontolo zao fa zany daholo raha afaka zao tontolo zao zany fantsitsika za tsy miteny anao hoe nandao anao ahamanitra velona tsy zany tsy hoe tsy anana nininy fa ny fiainantsika tsy ao anatiny ny amanantsika ny fiainantsika tsy ao anatiny hoe za manana fafinaretana tsy zay ny antsoina hoe fiainana jerenao nge ny famaritana zao tontolo zao ny antsoina hoe fiainana mihitsy no disoa ny devoly satria voan'izay fakapanahy zay tafa ianao rehefa manam-bola be tafa rehefa manana nyty rehetra ity tafa rehefa ohatra ka manana toerana toy izao ary amin'ny société ariana toy izao eo amin'ny fiangonana azy hatrany anaty fiangonana nge ka lasa mahazo an'ireo zavatra hoe resin'ireo fakapanahy ireo so iantsika sianao fa mianatra dia ahoana andaontsika hijoro amin'izany hoe fakapanahy zany ahoana ary mampiseho sarina fanafody aminao fa misy fanafody anankiroa aloha tantaraiko aminao fantaro aloha ny fanafody ny fakapanahy anankiroa zara anankiroa mazava ny fampianarantsika sianao androany hijery fanafody ny fakapanahy ntsika teneniteny Andriamanitra fanafody ny fakapanahy inona ny fanafody ny fakapanahy voalohany any amin'ny Koritianina voalohany toko 7:10 mety tena tsy any-tsainao mihitsy angamba ty fa ty Koritianina voalohany 13:13 indraindray hatram'le isa lasa zavatra hafa mihitsy ny any andohantsika lasa mieritreritra n'le zavatra hafa fa na le tenin'Andriamanitra aza lasa mampitsy te hiaindra indray fa tsy zany io tenin'Andriamanitra zay le anarantsika zao Koritianina voalohany toko 7:17 dia 7:10
mianatra ny baibolinao ianao dia miara-mamaky mihitsy tsika nainao ny anaty Facebook any ara vakio ane amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra amin'ireo. Ohatra mbola mila atao lavage be mihitsy aloha ny lomba tsy eritreritra zavatra fa tenin'Andriamanitra ny fiatombohan'izany. Tenin'Andriamanitra tsy miovy izany. Io ny fanafody voalohany rahava. Fanafody voalohany ny fitiavana, izay mantsy ny anesentsika azy ny fanantenana ny finoana. Ahoana ny tenenantsika amin'izay ary? Fanafody voalohany ny fitiavana ny fanantenana ny finoana. Ny fitiavana rahava ny fanafody ny fihinam-bofo. Le fitiavana tena izy. Ny devoly dia tia manao zavatra fosika ho hiataminao teo. Ny zavatra rehetra fahatsarana amin'Andriamanitra dia nataony fosika avokoa. Nanaovany zavatra dika mitovy fa tsy tena izy. Ary tsy vitany hoe dika mitovy tsy tena izy fa ny anankiray dika fenopozina. Tsy resaka filan'ny nofo anie, ny antsoina hoe fahafinaretany ho an'ny olona izany dia tahaka hoe tia amin'ny nofontsika ity, le mampisy plaisir na resaka hanina hoanina io, na resaka filan'ny nofo eny ambony fandriana io, na resaka filan'ny nofo amin'ny fihetseposina sisa. Tsy izany. Ho an'ny olona izay tratran'ilay fakapanahy dia hoe mety daholo raha rehefa mba milany rehefa hoe mahazo zafady amin'ilay tenatra. Rehefa mahazo fafinaretana, mahazo fafiny fotsiny ianao dia efa izay izy. Diso izany. Ny fanafody omeny tompo antsika fitiavana. Tsy ilay fitiavana tantaraina sy anafenana zavatra masosotra be da be fa agape an'Andriamanitra ilavana. Averiko aminao ndika ny agape tamintsika senao mianatra amin'izany mity olona mahafinaritra tsy maninona fa le mity olona tsy mahafinaritra. Izany ake ny itiavan'Andriamanitra antsika se agape. Le ndika hoe agape dia mikatsaka tsara indrindra ho ana olona tsy tanteraka. Izay ndika ny agape. Mikatsaka ny tsara indrindra. Mikatsaka ny tsara indrindra ho ana olona imparfait na tsy tanteraka. Tsy mampiasa le olona ahazahoana fahafinaretana. Tsy mampiasa ny eo an-tananao ianao izany juste amanao. Ny fanohatra dika ny filan'ny nofo anie dia tsotra be. Zasy ny mety amiko azafady dia izay atao. Fa tsy izay le izy. Fa rehefa feno ny fitiavan'Andriamanitra tsika, fanafody tsy manam-potoana andehanana amin'ny filan'ny nofo ianao, tsy manam-potoana isainana an'izany akory ianao. Rehefa ny agape an'Andriamanitra no mitoetra ao anatinao, mameno anao. Hafa-po amin'Andriamanitra ianao. Ny faharoa itsika sena, ny fanantenana rahava no ody fanafodin'ilay filan'ny maso. Satria maninona ny filan'ny maso dia misaina ilay materiel izay tenenan Jesosy tsara ny amin'ny Luka 2:12. Tsy manan-karena amin'Andriamanitra akory ka ilay zana-panano karena be tao izy mieritreritra hoe mipetra tsara fanahiko mivokisa mifali dia hoe mitompo hoe ry adala androany misorona aminao ny fananao dia makaizy ianao. Ny fanafodin'izany filan'ny maso izany dia ny fanantenan'Andriamanitra velominy ao anatinao. Ilay fanantenana hoe tsy ity fiainana ity ny tena fiainana ry. Tsy le hita maso ane fa tsika senao dia mikatsaka miketrika n'ilay hiaraka amin'i Jesosy mandrakizay any an-danitra. Rehefa azonao an-tsaina le zavatra nomanin'Andriamanitra ho anao izay tsara lavitra tsy hitako izay ny fomba hitenenana azy satria tsy voateny ny voambolana antsika senao akory. Tsy manaitra anao. Tsy manaitra anao ilay zavatra. Fa raha ohatra ka mbola tsy feno izay fanantenana izay ianao, rehefa mamoaka inona re
ny ao ambony zany ny vidy tsy fantatra iny fa mody miaraka amin'le boritra na écran plat be le ao ambony mivototry iny mifonako satria le ao ambony sady mbola tsy mivavaka fazatoko tsy amenao an'izy mihitsy ina ny asanao saina amin'izany leo antompo fotsiny raha te-hanana ianao dia tenenao antompo hoe raha tianao hanana manana misaotra Jesosy fa manana anao rehefa olona tsy manana fanantenana le fanantenana tsika isainao malagasy ohatra ny fanantenana malahirana indraindray satria ohatra ny efa zatra le manantena tsy misy angamitsika dia ohatra hoe tsy dia mandaitra zany ny fanantenana ny fiainantsika ny anarako andatina fanantenana fa mba atao mandaitra misy fanantenana tsy mahamenatra ho ten'Andriamanitra ny Romanina 5 zany le fanantenana Andriamanitra ny fanantenana rehetra ny Andriamanitra ny zavatra tsara lavitra fa tsy io matériel io hita maso lamba volotamba oreto fo tsy hoe volotamba kory le akanjo sy fandrindray dia zany zany mifaino saina fa lasa tsy tafasaina zava-panahy le finoana ravako no fanafody le rehaka izao fiainan'izao inandikany hoe mino efa natsidika tery amin'ny fijoroana vavolombelona teo aloha teo Hebreo 4:1 fahatokiana ny zavatra antenaina ny finoana ary sakaiza fanehoana ny zavatra tsy hita le rehaka izao fiainana zao te hiseho hoe ianao no vitanao ny fiainanao piratage be amin'ny devoly zany tsy vitantsika izany mihitsy amin'ny fiainantsika lainga amin'ny devoly fa andao tsika hisafidy ny ino an'Andriamanitra hoe dikany hoe mino mahatoky zato isan-jato fa io hipetrahany finoako io mahavita zay dikany hoe mino ka mino an'izy tsika mino ny fahaizana ratovinao teny amin'ny université ve ianao raha ohatra zay ninonao dia lazaiko anao resy ianao satria mety ianao mety manana licence misy manana master angerafako ianao manana master indray misy manana DEA manana DEA misy manana doctorat manana doctorat misy professeur ny professeur mbola misy ambony lavitra fo fa maninona raha mino amin'ilay ambony ary tsy manankina ny fotsika amin'izay fahaizantsika na manankina ny fotsika amin'ny expérience fitonana trandro ianao tsisy dikany zany sakaiza zafady tsy hoe tsisy dikany aloha misy dikany fa tsy izany mihitsy akory no ho lasa reharehanao rehaka izao fiainan'izao tandrina aloha mino an' Jesosy ihany miankinantsika na loatra ny tamin'ny voalohantsika vonino an' Jesosy mihitsy miankina fiainan'Andriamanitra fa tsy navita tena ho iatamina hoe fanafody anankiroa ny fanafody ny fakapana zay antsika sianao any amin'ny Matotoko 4:24 ny fanafody faharoa fanafody voalohany zany tadidinao ny Korintiana voalohany 3:13 ny fanafody faharoa ny Matio 4:24 Matio 4:24 zao teny n'Andriamanitra hoe hoy Jesosy tamin'ny mpiarany raha misy olona tahanaraka dia aoka izy andany tena mitondra ny azo fijaliana dia manaraka rehefa nananana ty fampianaranty no misaina zany ho ay Jesosy fitiavana finoana fanantenana fitiavana eto indray koa ny tompo manome zavatra anankitelo ary amin'le fakapanahy aseho amin'ny tompo hoe anankitelo le karazana fakapanahy satria zay mihitsy le iaditsika amin'le fakapanahy andao ny andehanantsika tsirairay hoe ahoana indray ny fomba fahatsika miady le mandantena zay no odin'le filaminofo ry sakaiza fanafodin'le filaminofo mandantena midikany zany hoe tsy velona hanome fahafampo amin'ny tenako hoe tsy zay ny antom-pisiko tamintsika senao mbola tao anaty aiza tamintsika senao mbola tsy nanana an' Jesosy dia izay tokoa zay ny antom-pisin'ny olona be dia be velona mba haka-plaisir fiainana cultivé ony dia tsy profitena max
zao tontolo izao sy ny fieritreriny za lazaiko anao fa fitaka be vavy za tsy mahasambatra na inana iny mandany tena ahoana zany eniko mihitsy le nofo ane efa nateneko anao le ohatra le anatin'ny lohako amin'ny ohatra hoe resort vy le resort vy matevina be renitsika atao anatintsika zany io nofo io ohatra ny resort vy matevina be dia rehefa nadray an' Jesosy tsika dia napetraka eo ambony resort vy io le fanahy tsika fanahy fa rehefa malemy tsika fanahy io dia mihefitra le tsika nofo loza misaoty any aloha le fanahy fa tsy mety ako fa zavaka atao azy zao foana isan'andro aleo mihitsy andro any tabataba orava fakapanahy filanofo zay mandany tena tsy mahatsy hoe resakory dinga nandresaina fakapanahy ty tantaraiko anao ty mandresy ane anao rehefa tafandany tena anao hoe nidevolo dia hiteny aminao hoe resy be mihitsy nareo raha ohatra ka tsy miteny mamalio ataingana mamaky zany angeny alefa medevolo any anatin'ny lohantsika any tsy manaiky an'izany tsika fa satria efa nianatra fanafody tsy zay ny fanafody ny filany maso ka ny problema nge dia mitorina makay za ty masose ty mandeha ny andalana zay vakibaly mety rindray misy vehivavy manjamanja tiana ho azo daholo zany rehetrarehetra zany fa le masose mihitsy hoy ny Hébreu 12:10 mila mitodika any amin'ny Jesosy zay le izy ahoana zany ny fanafody ny filany maso manaraka amin'ny Jesosy zay ny tena ny tompo mandany tena manaraka amin'ny Jesosy le manaraka an' Jesosy nge tsy rehefa metimety amintsika amin'ny fiainana inona teny an' Jesosy ay mety zany natao inona kosa iza kosa aloha no ty anao jereko manaraka an' Jesosy no masotsika sianao zany eo amin'ny tompo eo fixenao sisa ny fiteny azy amin'ny teny hafa ao amin'ny Hébreu 12:10 mijery an' Jesosy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy rehefa eny an-dalana eny filtreo amin'ny mason'i Jesosy zao zao ny telefona rehefa makasaky sa manao ina dia mizazafa sy na filtre za tsy mahay an'izany fa zany amin'izany mitena zany filtre daholo raha mandeha misy zavatra misy mofobolina tsara be dia tsy misy composé tsara be dia tsy misy filtre kely aloha any amin'i Jesosy aloha antaniny Jesosy inana niova antsika ny vola ohatra ny efa kely fa ianao any anatinao any raha ohatra ka mifatroka amin'izy foana ny masonao miarako nge le filany mofo sy le filany maso dia ho faran'ilay izy anaty kibonao ihany le faran'ilay izy ary ho alohan'ny faravolana nefa midôsy any anaty kibonao iny satria tsy nanananao le vola fa mba meo any fa meko amin'ny faravolana ohatsy zany izy ohatra ny voan'izany izy tsika matetika manara an' Jesosy jery an' Jesosy fanafody fahatelo amin'izay ao anatin'ny tenin'Andriamanitra Matteo 4:24 andao tsika sianao mitondra ny azo fijaliantsika zay ny fanafody ny rehaka izao fiainan'izao hitanao le hoe le mitondra ny azo fijaliana tamin'ny fotoanany vanim-potoanany romanina ane zany tsy hoe fotsiny hoe ankehitriny matsiny indraindray misy an'ireny amin'ny karazana fiangonana hoe manao tena milanja azo fijaliana izy dia mandeha dia ohatran'ny reny voninahitra reny ary zany fa tsy ohatr' izany mihitsy ange tamin'ny fotoanany romanina taloha hoe tamin'ny fotoanany andron'i Jesosy fa ny olona mitondra azo fijaliana zany mijery azy ny olona tena hoe lalany fietrena totalina satria tahaka an'ireny hoe mifaika ny fiarahamonina azafady ara izay no lazako azy tahaka ny faika ny fiarahamonina no milanja n'izany no hijereva ny fiarahamonina anao zany hiteny fiarahamonina izy iny tahaka mety ataon'olona tsinitsininy ianao satria tsy mandeha mamantika tahaka ny ataon'ny olona tsinitsininy ianao satria ianao tsy mety miaraka mifampizarandry zareo an'ilay vola azonao ampiasana ny tsy marina iny
zao gamanino zay fanafodiny reak'izao fiainan'izao oeto ny azo fijaliana ary oeto amina fierté ozy izy ny vazaha tena kevokotsika hoe misaotra Jesosy fa manana anjara ny fijaliana ho any misaotra Jesosy lalany fietrena tanteraka izany azo fijaliana izany ina ny ataontsika sainao tena Andriamanitra ao Matsitoko fa eniny handiny fahatelo ambin'ny folo ilay vavaky ny tompo hoe aza mitondra anay amin'ny fakapanahy ary tena mila ataontsika sainao izany vavaky izany isan'andro iny modelim-bavaka nampianarin'ny tompo antsika iny tsy vavaka fatao isan-kalahady amaranana fotoana fa modelim-bavaka omeny tompo hoe ao anatin'ny fonao angatao izy iaro anao satria raka nylazaiko anao teo eraky ny fiainana misy tonga dia feno an'ireo zavatra anankiteny eo filanomaso reak'izao fiainana izao angatao amin'ny tompo manafany any ratsy Matsitoko fahaenina amby roapolo andiny raika amby efapolo miteny hoe miareta tory sy mivavah ianareo mba tsy idiranareo amin'ny fakapanahy mety any ny fanahy fa nofo no tsy manan-kery ohatrany ahoana zany ianao tia hoe sérieux matotra ve ianao amiady amin'ny fakapanahy sa mandresy tsara tsy mandresy atao akory no fa manaraka indray teo ny tompo tia ampatsiahinao hoe tena ady ty ary mila miaro tory miambontsika mivavaka manahoany zany fiainantsika fiainam-bavaka izany androany moa zao anasananao mihitsy misy alim-bavaka iarana amin'izao kisokofika fera fa arivarito sy ary dia afaka no manara-motra ndreny fotoana ndreny tsika ianao manokana tsy voateny hoe tsy maintsy misy olona hafa bedabe miaraka aminao fa matetika mondraindray miesonao azy ampitoeranao rehefa tsampanao hoe tena mahery vaika izany fakapanahy zany miareta tory mivavah zao indray azy zao nitapany manaraka dingana pratika anakeniny no zaraiko aminao andresena ny fakapanahy teo azany nizaranao ndreo fanafody anankiroa tao amin'ny Korintiana voalohany telo ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo ny fanafody voalohany ny fanafody faharoa Matio enina ambin'ny folo efatra amby roapolo izao kosa tsika sainao dia hiaraka hijery midingana anakenina andresena ny fakapanahy dingana voalohany dia ity dinina ny fakapanahy malaky mahazo anahy dinina ny fakapanahy malaky mahazo anahy ny olona rehetrarehetra tsy misy hoe ianona masina be dia ikovesao dia mbola iady amin'izany samy manana ny karazana fakapanahy mora mahazo atsika isika tsara tadidinao le teny any Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany hoe aoka isika hanaisotra izay rehetra mila ambesatra amintsika mba miota malaky mahazo atsika zay le fakapanahy zay resitsika dia nanota fakapanahy tsy fahotana fa rehefa resy le fakapanahy ao dia manota zay ny dikany samy manana ny fakapanahy mora mahazo atsika isika tsirairay avy ary ny fakapanahy io arakaraky ny mitoetranao arakaraky ny maizy azy atsika samy manany azy mihitsy arakaraky ny nitezananao arakaraky ny fanomezam-pahasoavana nananao ny karazana fakapanahy miatra aminao dia itsika tsirairay zany tena tsy ahafantatra mihitsy ny fakapanahy mora mahazo anao ianao koa tsy dia mahalala firy ny mahazo aho fa andao tsika samy andinika dia hianatra eo anaty atao Jesosy inona moa zany zao le tena fakapanahy mora mahazo aho le olana amintsika sainao rehefa mandeha le fakapanahy mantsy ka ny olana rehefa amin'ity tsy hainao tsara le izy dia mora mahazo anao hatrany dia nefa ran'le izy dia hoteneninao hoe falemenao io dia atahoana moa fa olombelona ihany ianao dia midika ny responenao zay dia daviny devoly ka tsy mijanona amin'izay tsika ndahoaka samy andinika ny azy le maizy azy anao zany
le fanomezam-pahasoavanao iatanao teo ny zavatra tianao, ny zavatra tianao mihitsy fantatry ny fahavalo any zandry sakaiza anengeny ny sarihany anao hoe ianao zao mety hoe manana fanarina lalina te hanambady dia misy fakapanany amin'izay. Ny faiza manao anao ianao ohatra ny mahay mitondra moto be mihitsy, misy fakapanahy amin'izany lafiny izany any aminao. Za tena tsy mahay mitondra moto mihitsy, tsy misy fakapanahy amin'izany satria le toetranao mihitsy, samy manana toetra ny daholo tsika, samy manana n'le zavatra hoe io mora mahatohana anao. Misy zavatra mahatohana anao tsy mahatohana anao mihitsy, misy zavatra mahatohana anao tsy mahatohana ny vadinao mihitsy, fa samy manana ny toetra. Ny traikefa efa niainantsika izany rehetrarehetra izany mamaritra ny maha izy azy anao anka izany rehetra izany reo maha izy azy anao reo izany mamaritra ny fanompona ataonao sy ny fakapanahy hiatra aminao. Ny olona ohatrana zao zany mizara tegn'Andriamanitra ohatr'izao ny fanomezam-pahasoavana anana sy ataoko, nitsika ny manana misy fakapanahy ratsy tarehibe mihitsy misitona anao, ny fakapanahy no te azo sitraka amin'ilay olona iresahako, ny fakapanahy te hoteray, fakapanahy ny avinavoko samihafa rehefa miakatra manoloana olona toy izao. Zay le maha izy azy mamaritra le asa fanompoko, fa tena mamaritra koa ny fakapanahy mety mahazo aho hiatra amiko mihitsy, dia tonga saina dia mitandrina isaky ny vavaka isan'andro. Dia teneniko an' Jesosy foana hoe arovy amin'ny firehariana toy, arovy amin'ny tenako aho mba tsy isaina ny tenako. Dia tsika saina mila fantatra tsara zany inona le zavatra mpahazonao. Ahoana ny fomba tsotra ahafahanao mahafantatra, fomba ahafahanao mahafantatra ny fakapanahy mpahazo anao. Misy fantaniana anankidimy afaka apetraka ao tsara. Fantaniana voalohany dia ity: ovina moa zany tena alaim-panahy indrindra. Midika amin'izany amin'ny fotoana inony sainany hoe inona zany zao ny fakapanahy mahazo anao. Dia ataontsika hoe mbola le fakapanahy mety misotrosotro ohatra, na tena misotro mihitsy, misotro dia mamy, mbola resy ny zava-pisotro misy alcool, izay le fakapanahy. Mila fantatra zany hoe amin'ny fotoana inony, amin'ny fiafarany herinandro iny ve ny tena mipotra le izy. Sara olona mifoka sigara zao ohatra dia amin'le fiafarany sakafo iny ve, amin'iny ve ianao tena alaim-panahy indrindra. Raha ohatra ianao zao hoe za alaim-panahy, menany fakapanahy mora mahazo ahy dia le mandraindray zavatra foana, mandray vola tsy anahy, mandray mangalatra, izay le izy. Dia fantarinao zany amin'ny fotoana inona no misy amin'ny fiainanao izay. Ny zavatra faharoa, fantarinao hoe aiza ianao no tena alaim-panahy indrindra, aiza ny toerana misy anao, dia amin'izay ianao no tena alaim-panahy indrindra. Dia ianao mandinika rehefa ho ampiasana no tena mora alaim-panahy indrindra, na rehefa ao amin'ny efitrano fatoriko, na rehefa mandeha amin'ry lalan'ry fa iny lalan'iny misy any ranona mipetraka ao matsikay, dia miteny an'izao azonao an-tsaina le izy, fantarinao zany amin'ny fotoana inona ary mitoerana aiza sy aiza, manoloana ny ordinateuranao ve, amin'izay ve ianao tena misy fakapanahy indrindra. Fantaniana fahatelo indray, rehefa iza miaraka aminao no tena alaim-panahy indrindra ianao. Voalohany teo zany oviny ianao no tena alaim-panahy indrindra amin'ny fotoana toy ny ahoana. Ny faharoa aiza ianao no tena alaim-panahy indrindra. Ny fahatelo le
rehefa iza miaraka aminao tena lay mpanandrindra ianao, rehefa ianao rery ve ohatra ny tena lay mpanany masturbation iny ianao, rehefa miaraka amin'ny bandy akamo ave ianao no tena lay mpanay hoe kanetatra zalahy dia atahoana fa tonga ho azy tato anatin'ny kiboky tato ilay labiry, tsisy hevitra mihitsy tonga ho azy tato. Rehefa miaraka amin'ny namana ve, rehefa miaraka amin'ny cousin-cousine ve, rehefa miaraka amin'ny olona ho ampiasana ve ianao le tsy mahavita miteny hoe non fa ohatra ny afataraka izany hiafaka amin'ny zareo. Fa efatra, fantary mihitsy hoe toy ny ahoana ny fahafampona fahafinaretana voarainao rehefa hidiranao ny fakapana io. Mila eninao tsara, tsy misy fakapana, tsy misy fahotana, tsy misy fahotana tsy mahafinaritra zany sakaiza. Manome fahafinaretana mahafinaritra vetivety tokoa mihitsy ny fahotana hoe ny Hébreux 12:7-7. Ohatrany ahoana ny zavatra eninao, ohatrany hoe rehefa manao an'ilay masturbation ve ianao dia ohatrany hoe mandeha misidina eny amin'ny lanitra zany. Rehefa miaraka amin'ny zareo misotrosotro ve ianao dia ianao hoe mitontono tokoa ve ny adi-tsainao. Ohatrany hoe tonga falifaly ve ianao rehefa misy vola betsabetsaka ao anaty kitapinao ao ka tsy maintsy asiana izy na hoe mila makaneny hafa azy. Ohatrany mahatsapa matoky tena kokoa ve ianao, mila jerenao mihitsy ohatrany ahoana ny any anatinao any rehefa ataonao ilay zavatra ahafahanao miady amin'ilay izy. Toy ny ahoana ny fahafampo na fahafinaretana voarainao rehefa hidiranao ny fakapana io. Izay ny fanontaniana fahaefatra apetraka ao. Tonotono ny adi-tsainao, tonga falifaly ve ianao, ohatrany matokitoky tena kokoa, ohatrany tena lehilahy mihitsy ve ianao, na ohatrany mba olona ve ianao, izay. Fa fantaro izay. Zavatra fahadimy farany ao anatin'io dia ity. Toy ny ahoana ny any an-tsaiko na ny any am-poko mialoha an'ilay ilan-tsaiko amin'ilay fakapana. Ilay lazaintsika teo aloha teo izany, ahoana ny eninao, ny filinanao rehefa ataonao ilay izy. Fa ity fanontaniana farany ity, ahoana ny any an-tsainao sy ny any am-ponao mialoha ny ilan-tsanao ilay fakapana. Mila fantatrao tsara io, ahafahanao miady amin'ilay izy, ahafahanao mahita hoe amin'ilay rera-dreraka iny, rehefa iny no misy miteny hoe ndao hivoaboaka kely tsika tsy mahavita mitazona mihitsy afatao tokoa ary hivoaka dia isotro izay ny atao amin'izay sy manao revirevina izao tontolo izao. Sa rehefa tsy mahita tory ary tsy mety fa manao amin'ny telefona koa izay. Ohatrany ahoana le any anatinao, le any an-tsainao, le fihetseponao. Sa rehefa malahelo ianao, misy olona rehefa tezitra izy dia te-hinan-kanina be mihitsy izy, te-hinan-kanina be mihitsy izy. Fantaro tsara, inona le filinana ny anatinao, ny justa mialoha an'ilay ilatsahanao. Rehefa fantatra izany rehetrarehetra izany, miditra amin'ny dingana faharoa izao tsika senao. Dingana voalohany izany hoe fantaro ilay zavatra mpahazo anao, izay samy manana ny azy tsika. Dingana faharoa, miomana hiala amin'ireo situna ireo. Ilay nolazaintsika senao tamin'ilay fanontaniana dimy teo, ireo nge izany tahaka an'ireny andremby misy situna anao ireny, dia ohatran'ny kofe manara-panjaitra fotsiny moa ty ianao. Fa ny antony hamantarana an'ilay izy, azonao tsara ilay tenany amin'ny OCA iny, toko fahaefatra ve safiry, andiny fahaenina ny teny hoe ringa manoko no tsy fisiny fahalalana. Ny tedavy ny devoly dia ianao tsy fantatrao mihitsy io fakapana io. Fa rehefa tafiditra ao anatin'ilay fahotana dia eo ianao fa ohatran'ireny miveloha amin'ny fanamelohan-tena ianao. Tsy vitako misy ty manaraka ny tompo ty, tsy vitako misy ty izay foana fotsiny. Ka izay na tongavan'i Jesosy tety ambony tany hanavitra anao amin'io, hanafaka anao amin'io. Ahoana fantarinao ilay izy dia miomana hiala amin'ireo. Izao ny teny any amin'ny Moabona
sy fahafito amby roapolo. Ataovy marina ny alehan'ny tongotrao. Ny dikan'izay hoe ataovy marina izay misy isaky misy anakely io ery ambany ery sainy tsara. Izay le izy sainy tsara izay alehan'ny tongotrao dia ho voalamina ny alehanao rehetra. Eny io ny andiny fahafito amby roapolo. Aza vilona ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, esory amin'ny tongotrao, esory amin'ny ratsy ny tongotrao. Sotra mety miaraka amin'Andriamanitra tena. Lalina be? Tsotra be mihitsy ilay izy veran-dalana. Sarotra be mihitsy izy fa tsotra loatra hoe Jesosy. Ny dikany fantatrao hoe rehefa enao rery dia milatsaka amin'ny masturbation foana ianao. Hay, tazo matory rery tsony aho. Jereo hoe hiara-tory amin'ny zaronareo fe ianao. Atsoa mihitsy ilay tsy fantako. Tandreko ny afa sao dia zavatra fandreko ny ataonao. Fa fantatrao ilay izy dia midikany raisina amin'ny fepetra. Tenin'Andriamanitra no milaza hoe ianao no manala. Misy fotoana atsipitsikany amin'Andriamanitra. Tahaka hoe Andriamanitra no tompona ndraikitra amin'ilay fampitantsika. Fanapa-kevitrytsika sy ianao kely hoe misory amin'ny ratsiny tongotrao. Mifankampanahy afako dia ilay lalana diso anomezana fahafaham-po ny filana misy eo aminao. Normalina ilay filana fitiavana zao. Zavatra voajanahary tsara izany, normal. Fa izao nefa rehefa any amin'ny diso ianao no manome fahafaham-po an'iny. Any amin'ny resaka pornografia ve ny eritreretinao fa hanomezana fahafaham-po ny fiainam-pitiavanao. Tena hevitra diso izay. Any amin'ny fanaovana sipa be da be ve tena hevitra diso izay. Sainy tsara izay alehan'ny tongotrao dia aza mivily na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Esory amin'ny ratsy ny tongotrao. Indraindray any mijery ny manaraka tsika. Fantatrao izany ilay fakapanahy. Ambenanao mihitsy tsy ambenanao. Miala ianao amin'ilay izy. Avilinao tongotrao tsy ho any amin'ilay izy. Fa tena ambeno ny fonao. Ambeno ny fonao. Dingana kely na iaditsika andresentsika tsy miady fotsiny tsika amin'ity fa dingana andresena ny fakapanazy ho ataontsika izao. Andinin'ny fahateloambin'ny folo sy faefatra-ambin'ny folo ampatsirifiko anao Jakoba toko voalohany hoe fandresantsika hatrany hatrany ombeny tao anatin'izao fampianarantsika izao. Raha misy alaim-panahy dia aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra no maka fanahy fa Andriamanitra nge tsy azo andratsy alaim-panahy sady tsy mba maka fanahy olona izy. Fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihan'ny filana sy fitahana izy. Milazona tsara fa ny fotsika sy ianao no mpamitaka voalohany atsika. Ny fotsika no mpamitaka atsika voalohany. Tsika ihany no fitahantsika. Tsarinao ngamba tamintsika nianatra n'iny hoe le nofotsika no traître mpamadika atsika nefa atao anatintsika aty ihany. Mpamadika atsika miray rondoa amin'ny devoly hamodika atsika nefa tsika ihany. Izay le hoe mila hitandremantsika ambeno ny fonao. Ny mpamitaka anao indrindra dia ianao ihany. Ny devoly ihany fa misy karbonetra fotsiny fa ianao ihany ny mpamitaka anao indrindra. Samy alaim-panahy ny olona hoe izy raha tarihan'ny filany sy fitahana izay filany izay izy. Ahoana izany ny atao? Tena Andriamanitra miteny any amin'ny Marka toko fahafito andiny faraiky amby roapolo sy roa amby roapolo hoe fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony ny voan'ny sain-dratsy dia ny fijangajangana, ny halatra, ny von'olona, ny fakambaton'olona, ny fieremana ny olom-po, ny fitaka, ny fijejojejona. Ny maso ratsy ny fitenenan-dratsy ny avinavina ny fahadalana izany rehetrarehetra izany. Manomboka aino le fakapanahy dia manomboka ao anatin'ny fona. Loza mihitsy. Tsika senao izany te efa miteny hoe fataro le izy fataro le izy ielao le izy. Diny nge tsy vita hoe ofa vitany tamin'ity androany firy
fonao nge tsy miala ko fa ao ihany le fonao io no mamoron-javatra mahagaga manomboka ao anatinao ao le izy dia ahoana ny atao fomba fitenina dokotera teneniko anao eto mila manao contrôle any amin'ny cardiologue matetika arsia dokotera mifozany cardiologue zany tsy le dokotera manana cardiologue tsarotsika ry manaritsy loarika sahirany ianao dia tongafa fa i professeur jesosy nge zany tantaraiko any sezany zay no tena mpandidy fo chirurgien tsara tare mahay be mila mandeha manao contrôle any matetika ry sakaiza zay tsika zay mila manao contrôle any zay le oabolana faefatra dia mifatelo amin'ny roapolo aina tsara tandremo ny fo mihoatra ny zavatra rehetra fa viana miaviny aina zany ho mampirisika anao hoe tsara mihitsy any a tsika malagasy a dia tsy dia mpanao an'izany hoe mijery fahasalamana raha tsy marary tsy mahita hoe hoay kay narary daholo tisy ty dia kay fa niomby mihitsy ara le izy fa soavana epetan-dranomasina any isa-taona manao bilan foana tsara ihany manao izany toavy ny MTPF atsika fampanao izany fa zany mety tenena hoe tiana tsy manam-bola zao a manao bilan amin'Andriamanitra sy tsy mila vola finiavana milaina ovina ma ianao ty sa manao bilan farany ovina reresaka 31 décembre ihany ianao manao bilan dia avy eo a le fanapahan-kevitra raisinao amin'iny a 15 janvier dia tsisy dikany sy ny mila mandalo matetetika ny dokotera rehefa misy tension zay le olona misy atositra ambo dia manao contrôle isam-bolana aloha sika fa misy an'izany fa fiainanao contrôle jesosy ve mifonao io isam-bolana ahoana zany salamy 62:8 zany 2:25 salamy 2:25 loary eo anatrehany fonareo ndraindray fa misy zavatra ela be mihitsy masina be ao anatin'ny fotsika ao fa le izy mo tsy tiatsika ho jerijereny jesosy fa sao dia esoriny eo io anio marary io lao ao ihany aloha lao ao ihany inon'io le zavatra nataon'le zokonareo iny tamin'iny mbola ao ihany le izy ao ihany le isan-karazany ao anatin'ny fotsika io a hoeto atao contrôle raha foa arataovy matetetika ko maninona moa na isan'andro ike tsy misy hoe le manao contrôle amin'ny cardiologue zany ankehitriny efa lafo be mihitsy a fa manainkona ny tompo izy arana mitenenao hoe afindray aza manaiko mihitsy ianao hoe misy fakon-javatra hoe misy fantaniana folo ty zarekoste resaka contrôle amin'ny folo sena omeo isa aotra hatramin'ny efatra ka moa mijerery tsy maninona fa mety voalohany matsiaro reraka rabatana ve ianao amin'le fotoana anaovanao le contrôle zany matsiaro reraka rabatana ve zazany zao sa matanjaka tsara meo isa aotra hatramin'ny efatra raha ianao le reraka be iny a meo oatra na ray angano na ozina afaomatsataka tena lenao le fizika anao mihitsy ho tantaray koa ty fantaninana ny folomeko anao ty zany a ahafanao misaina hoe ohatra ny tena tady voa mora azo mifakapanasy vetivety dia ho resy raha ohatra ka faharoa amin'le fantanina kivikivy sy tsy mana-tena zavatra amin'ny tenako ve ohatrany hoe kivy amin'ny tenako zany a sa tena mahatsiary mahery sy be fanantenana kivikivy sy tsy mana-tena zavatra amin'ny tenako ve aho sa mahatsiary mahery sy be fanantenana kosa antanio ny tenanao zay dia omeo isa aotra hatramin'ny efatra raha mahatsapa be nahakelo zalo zay tena kivy mihitsy sa hoe aninninona tantaran'izany iza kibe azary zay zao ianao 4 ianao amin'izay efatra misy azonao ngamba le izy ohatran'ireny manao examen kely zany tenanao atao edinianao fa
fantaniana fahatelo apetraka ao amin'ny teneny tenanao hoe ahoana zany ohatra sorena tsy falifaly ve za zany sa afa-po sy faly amin'ny fiainako sorena sy tsy falifaly ve a efa ny aina zany daholo tsika senao a oatra fo mahita nitavan'ilay ao an-trano raha dia efa mampasorena sorena ohatrany tsy falifaly ve ianao le amin'ilay fotoana andehananao ny cardiologue jesosy io a notanio tsara sa afa-po sy faly amin'ny fiainanao ianao apetrao izay fantaniana izay omeo isa aotra hatramin'ny efatra averiko ny fantaniana voalohany hoe mahatsiaro reraka ara-batana ve ianao zao amin'ilay fotoana iny sa matanjaka tsara fantaniana faharoa kivikivy sy tsy manantena zavatra amin'ny tenanao ve ianao sa mahatsiaro mahery sy be fanantenana kosa fantaniana fahatelo sorena sy tsy falifaly ve ianao sa afa-po sy faly amin'ny fiainanao mandrositsika fantaniana fahaefatra maimaina ara-panahy ve ianao ka ohatrany hoe mitady reraka mihitsy le ara-panahinao indray io misy fotoana ohatran'izany na mivavaka aza ohatrany tsy hitako mihitsy miainy tenin'Andriamanitra ohatrany tsy haiko mihitsy izy zany sa enao randranao mihitsy ohatr'izay ve le any anatinao any sa hoe enao hoe tena kaiky an'le olona tianao ianao le olona tianao manodidina anao akaiky azy tao sa mantsapa-tena ohatrany aotratra amin'ny efatra ny isa omenao mahatsiaro tena irery sy lavitry ny olona hafa ve ianao a sa eninao tsara hoe tena akaiky ny olona tianao kosa ianao fantaniana fahenina mahatsapa ohatra hoe tsy mahazo antoka amin'ny tenanao ve ianao tsy mahatoky tena mihitsy zany ohatrany tsy sura mininina fa miteny azy dia ohatrany tonga dia hovainao indray le teny fa ohatrany tsy mety zany ohatr'izay ve le tsapanao sa eninao mihitsy hoe milamina miadana mihitsy any anatinao zany menao isa aotratra amin'ny efatra mahatsapa tony tsy mahazo antoka amin'ny tenanao ve ianao sa milamina sy misy fiadanana tsara ao anatinao ao mandrefitsika senao a mandrefitsika hoe ohatry ny ahoana ny ampatonganao ho mora resiny fakapanahy andraisanao fepetrana tsy averiko aminao zany le fantaniana faefatra hoe maimaina ara-panahy ka mitady reraka mihitsy sa velona sy mitombo ara-panahy tsara ve ianao fadimy mahatsiaro tena irery sy lavitry ny olona hafa ve ianao sa eninao hoe tena akaiky anao akaiky an'ireo olona tianao kosa ianao fantaniana fahenina mahatsapa toy tsy mahazo antoka amin'ny tenanao ve ianao zao sa milamina sy misy fiadanana tsara ny anatinao fantaniana manaraka indray ary hoy a tamin'ny hoe fantaniana folo izy fa zavola reraka dao fantaniana fahafito a mahatsiaro ny maharatra sy tohana mafy ve ny any anatinao amin'ilay fotoana andehananao amin'ny cardiologue jesosy io zany a mahatsapa ve ianao hoe tohana maharatra any anatinao any sa hoe eninao kokoa hoe tiany ianao tiana sy micomprendre anao ny olona ohatry ny ahoana le tsapanao any anatinao any meo isa aotratra amin'ny efatra mahatsiaro maharatra sy tohana mafy any anatinao ve ianao sa eninao kokoa hoe tiana sy azo ny hafa ianao fantaniana fahavalo eninao ve hoe le hoe azo ny hafa hoe micomprendre anao ny hafa le fantaniana fahavalo hoe tezika na mangidy any anatinao any ve ianao amin'ny fotoana io amin'ilay fotoana anaovanao ny fanadihadiana amin'ny tenanao io zany sa eninao mihitsy hoe efa navelanao elika ny manodidina anao ohatry ny ahoana ny eninao any eninao mihitsy hoe alo tena tezitra be mihitsy raha izay le izy dia ameo isany aotra na ray sa eninao hoe efa navotsitra tany amin'ny tompo le izy dia maivana maivana iry aza isa efatra na telo zao zay no isanao amin'izay
tezitra na mangidy any anatinao ve ianao sa helinao hoe navelanao heloka no manodidina anao. Fantanina fahafito zany hoe mahatsiaro maratra sy tohana mafy ao anatinao ve ianao sa helinao kokoa hoe tiana sy azo mihafa tsara ianao. Fantanina fahavalo tezitra na mangidy any anatinao ve ianao amin'io fotoana io sa hoe helinao hoe navelanao heloka no manodidina anao. Farany ary fantanina fahasivy mahatsiaro malahelohelo foana ve ianao tatoato. Misy fotoana mahatsiaro ohatrany tsy voafaritra koa hoe maninona ry azany fa malahelo tsy hay akory fa ohatrany malahelohelo fahatany zany antadidi daholo maty rehetra za koa raha mateo any. Misy fotoana ohatr'izany mihitsy ny fiainana e. Zay ve le izy amin'ny fotoana anaovanao ilay fanadihadiana amin'ny kardiology Jesosy sa feno fifaliana mihitsy ianao, feno fifaliana mahatsiaro malahelohelo foana ve ianao tatoato sa feno fifaliana. Fantanina fahafolo mahatsiaro tena olona resy ve ianao sa kosa maheno fahombiazana amin'ny fiainanao. Mahatsiaro tena olona resy ve ianao sa maheno fahombiazana amin'ny fiainanao. Ilay fanontaniana anankifolo omenao isa aotra hatramin'ny efatra. Aotra hatramin'ny efatra. Fantanina fahasivy hoe mahatsiaro malahelohelo foana ve ianao tatoato sa feno fifaliana kosa. Mahatsiaro tena olona resy ve ianao sa maheno fahombiazana amin'ny fiainanao. Dia ahoana ny atao rehefa vita izay amenao isa efatra aotra hatramin'ny efatra tsirairay reo dia totalio amin'izay ara le izy. Rehefa ny an-trano aloha ianao dia tsy maninona andrano izy dia efa mananao ny bilan Jesosy dia samy manao ny azy any an-trano. Dia rehefa totalinao ny isa raha mahazo isa 30 hatramin'ny 70 ianao dia raina ny tompo mahatohatra fakapanahy ianao. Mahatohatra fakapanahy matanjaka tsara ianao izay raha 30 hatramin'ny 70 no isanao. Raha isa 20 hatramin'ny 30 ataonao totalin'ilay isa fantanina voalohany 2 points, fantanina faharoa 1, fantanina fahatelo. Raha isa 20 hatramin'ny 30 no isanao rehefa atao ny totaliny zay le filazany siklônina azy hoe lozany tatao. Misy lozany tatao fa mora azo ny fakapanahy ianao zay. Mora azo ny fakapanahy ianao zay fa mitandrena. Raha ohatra ka latsaky ny 20 le isanao zay natsona hoe loza miatra. Raha zay ny isanao androany any zay ny ataonao manatony ianao zoky, manatony ianao namana, manatony ianao olona matoky ao amin'ny tompo fa tena mila fanampiana ianao. Na ianao fa miletika tany anatin'ny tantanany sano na tsy ho ela dia tsy ho ela dia miletika, mila fanampiana ianao. Azonao fa le fandehan'ny dokotera Jesosy antsika samy mahery dia manao bilan ary tsy ho ihany fa soratanao tao anaty kahianao dia chef lanao ny ao an-trano rehetra hoe matao ny kardiology Jesosy daholo tsika senao tsika rehetra mijery hoe sao dia mora resy ny fahavalo tsika izany. Dia mijery dia maka ny fepetra ao ary fatohizantsika ny resaka. Inona ny tantaraintsika rehefa mifangaro ny faharerahana, ny fahatezerana, ny ratra efa soina dia izay le karazany ao. Dia lazay koa anao ny mety lasa tsy mety ary tsy mety lasa mety. Tena mivadika ondana tanteraka, mivadika atodoitsy ianao lasa mivadika atodo. Efa tady jamba ny fahotana kelikely. Izay ny tena ny tompony amin'ny Efesiana 4:7 aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Rehefa mifangaro ireo reraka ianao, reraka ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, fahatezerana, mandeha daholo fihetsem-po malahelohelo ny ainga sorisorena, tezitra mihitsy, ny ratra koa etsekila, mitohana mafy etsetra. Rehefa izay dia omenao lasa tonga amarinao avy eo ny fahotana ataonao. Teneninao hoe zange raha mihitsy raha
ianao no manambady fa miaraka amin'ny rano satria zao le atao marano katranaao ananitsitsana dia gaga dia le izy fantatra voalohany tary hoe tsy manao zany sady mpanompon'Andriamanitra fa rehefa mandeha ny fiainana latsaka tany anatin'ny tany ianao lasa mety ny tsy mety ary lasa tsy mety ny mety da hoan'iotsika kely sisa tsy efa tsy lavabe ohatrany teo tsony mangatainao fanafana ny tompo rehefa tompo izay indrindra zatra nanao ny carte de lecteur n' Jesosy ianao isa 20 hatramin'ny 30 na latsaky ny 20 ny bilan anao ny isa azonao dia za hoe atsoy tompo tena mivavahana fa tompo anao atsoy aho amin'ny andro fahoriana ho ny tompo dia amonjy anao ka nome voninahitra ianao salamy fahadimapolo andreny fahadimy ambin'ny folo zany ahoana ny tenentsika aza misalasala ianao miantso vonjy teneno ny tompo hoe vonjeo na zay fotsiny any aza miteniteneninao lazaiko anao miainanao Jesosy mandefa famonjenao anao izy fa zay no andrasana inona ny zavatra mety mileteanao zao aza miaino ny fanamelohan-tena rehefa midevolontsony ianao eno ny teniny tompo atsoiny izy amin'ny andro fahoriana nge ao anaty ny fakapanahy io tena fahoriana nge re ony zany milatsaka ao anaty fahotany zany tena fahoriana zany rehefa amin'ny Jesosy ianao eninao mihitsy ny fijalianany zany hoe lavitra n'Andriamanitra tenen'ny tompo aminao aza misalasala miantso vonjy azon'Andriamanitra micomprendre anao tsara Andriamanitra azony tsara ny fotoana rehetra azony tsara tsy manameloka anao tahaka ny fieritreretanao io na tahaka ny ataon'ny devolo miampangalavanao mitonanao izy hoe dao bebaka azona tranga rehetra misy anao ary tsotra mahafinaritra be te hamonjy anao n'Andriamanitra te hamonjy tsy vitany hoe afaka mamonjy te hamonjy avenao izy hamonjy teneny tsotra le tsy hitanao tsona mivavaka tenenina teneny tsotra hoe vonjeo atompo a vonjeo a Jesosy avonjeo zay fotsiny Jesosy avonjeo zavatra manaraka fahadimy lakleany ady lakleany dingana andresena ny fakapanaty manaraka teneniko anao tsy avolio ny fifantohana avolio ny focus fifantohana ny concentration anao zany tena ny misalama fasina ambin'ny folo am'izany andiny fahadimy ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo zao ny tena hoe ny didinao no saintsainiko ary hodiniako ny lalanao ny didinao no iraviravoko tsy hoadinonao tsy hoadinoko ny teninao zao lazaiko anao zay zavatra saintsaininao dia tonga ataonao azy rehefa reraka ny sainao rehefa mandeha anatin'ny sainao fono dia ataonao azy io matetika misy olona any amin'ny vaholana tarobisy le miresaka miasamiasy reny miteny hoe apio fa za manofo manao firaisana mofo aranofo amin'ny olona foana fitenenana azy hoe misy fanamanambady etsetra misy demoni amin'izany mihitsy tokoa aroana ny anaran'i Jesosy mahasoa ny manatona ny efa hosoan'Andriamanitra ho amin'izany amin'ireny asa sy fampahirezany ireny fa mifanampy ny teneniko anao avozo ny sainao avolio ny fifantohana le tenin'Andriamanitra any amin'ny Romana toko faharoa ambin'ny folo andiny faharaiky ambin'ny folo andiny faharaiky amby roapolo milaza hoe aza mety resy ny ratsy nareo fa reseo amin'ny soa ny ratsy didin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra saintsaina averiko aminao an-trano efa ela be teny antsika amin'izay sady zarateo teneniko an'izany koa ny tenako fa ndraindraiky adinidiny dia makany any saina misy fakapanahy diavanao tsy hoe eritreretinao foana izy za zao bekizitina ihany rehefa tonga reo ankizy reny dia esika be tsy ho kizitina hoana za zao ny ataoko mba tsy ho kizitina
eritreretinao ke izany zavatra miteneniko teo izany zao fa intelo saka izay miteny an'io ekizitina atao anaty lohako foana le izy iny amin'izay tokoa fa le devoly a mikitikitika amin'ny tranga miseho dia misy zavatra makizitina dia ekizitina mihitsy ano diny a tsy mety afaka amin'ity mihitsy any taona fa fizahitsy izay diso izany fiady izany tsy misaina n'le fahakizitinana ntsony ianao fa zao sainao tompo a za androany ahoana ny ataoko ampalemy fanahy tahaka anao ampamora fanahy inona re ny ataoko amin'ny aniny jesosy ahoana moa nataonao azonao fa fahasamihafana amin'izany zay le zavatra ataontsika avy io ny fifantohanao ny filana moa le tenin'Andriamanitra rehefa toronona dia miteraka lota ary miota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana zay nge ny fandehan'le izy mokle ao ambadika io a ny filana misy foana mandrapatakitry ny maso mandrapakipon'ny masotsika eto ambony tany torotoronona ny mokle ao ambadika io ao torotoronona atao anatin'ity moatsifitiny aloha izay torotoronona voatafatodika any ianao raha afaka dia voajony izay ny sainao voajony izay ny sainao dia rehefa eritreretinao le izy voajony izay ny fihetseponao azonao fa izay mitodika any amin'ilay izy ny sainao mieritreritra hoe mieritreritra sigara tapoka zany tena tsy manana fakapanahy izay fa misy olona tena ohatray mieritreritra le izy voajony izay ny saina dia rehefa eritreretra mitodika makany fotsiny saina dia avy eo a makao anatin'ny saina haino izany efa tsy mahazo mifoka sigara ntsony sakotra be ty tsy mifoky ty jerery zala mifoka azonao zao zany mivezivezy ao anaty saiko le izy voajony izay ny fihetseponao ary rehefa ny fihetseponao izay ny voajony raha avako tsotra lasa ataonao le izy miady amin'ny fakapanahy te adresy ny fakapanahy ianao tsy le any amin'le numéro 3 le numéro 3 zany efa lasa ataonao le izy hoe iezaka ny tsy anao an'le izy a fa miady ry sakaiza le numéro 1 tsy mitodika any akory ny saina misy olona io lehilahy sa vehivavy efa hitanao hoe tsy azonao erahana fakapanao anao le izy ake tsy any amin'le numéro 3 hoe fa io ny SMS ambaly sa tsy ambaly zay dia efa tena resy totalina mihitsy anao resy totalina fa ny sainao atodika amin'ny zavatra mifosiva rangan-danamanao asan'Andriamanitra tsara talehibe dia be rehefa ianao zay tsy manao ninina ny sainao todika ho azy any kinao ke efa zatra nakana sainy efa zatra voatafatodika any fotsiny ianao dia efa voajony ny sainao mieritreritra n'le izy ianao voajony ny fihetseponao ary ny fahatelo tsotra be ataonao azy le izy dia avy eo ianao teny hoe mafy be kely zokitina le fakapanahy ka ianao tany amin'ny fahatelo miady tsy anao miady ato amin'ny voalohany zay le fanteniko anao teo Romanina 2:12 ny faraika amin'ny 20 aza nyatoresin'ny ratsy ianao reseo amin'ny soloy zavatra tsara le zavatra ratsy fandehanana teo farandritra k'izay dia mijanontsika makanana anampy anao makananana anampy anao mpiadresy ny fakapanahy ianao io eno itsana ny tenin'ny tompony ny mpitory teny faefatra dia ny fahasivy sy fahafolo tsara ny ronondray fa misy valiny tsara ny fisasara raha misy lavo izy dia aren'ny namana fa mahantra ny lavo izay tsy manana namana anarina azy zao a maka ianao namana mahatoky tsy hoe namana dia ianao zany te hiala sigarana ianao roa pakeo isan'andro dia ny namana io kely namako zokitina fa io faray pakeny azo foana tsy ohatr'izay tsoko izy namana hitanao fa mahatoky tamin'ny fanarahana amin'ny tompo izy mety misy ady amin'ny fiainana fa hitanao fa mandroso izy sory amin'le namanao ny lalana misy anao amin'izao fotoana ao anatiny ho ady amin'ny fakapanahy io mila olona tsika afaka hitenenantsika hitenenanao hoe
zany eriseka mbola resiny zany masturbation zany zany eriseka ty telefonako ty tsy mety mihitsy a fa efa asoroko atany reo sary vetavety reo fa ampidirako voavovona ihany izy fa tsy haiko sefa sahiana mila namana ianao itenenanao an'le izy fa ahoana hoe aminao galatsiana toko fahaenina andiny voalohany sy faharoa zao ny teny tompo ao galatsiana toko fahaenina andiny voalohany sy faharoa hoe raha misy olona azo amitatsina aza dia atsanganinareo izay manana ny fanahy ny fahanorana izy ka mihevera ny tenanao fandrao ianao koa mba alabala ihany andiny faharoa mifampitondraza mavesatra areo ka izany no atanterahanareo ny lalàny Kristy. Rehefa zaraintsika amin'ny namana mahatoky inona ny tombontsoa misy tombontsoa vitsivitsy tombontsoa amin'ny fizarana amin'ny namana mahatoky fantatrao fa vo tantarainao amin'ny olona mahatoky teneko anao io fa tsy hoe olona ifosanao sy zavatra to zany manafaka an'izay vo mitantaran'izay ianao dia manafaka anao raha ohatra ianao ka mbola tsy samy teny amin'olona mbola mamatotra anao zay le izy mbola mamatotra anao le fakapanahy raha tsy afaka resahanao amin'ny hafa satria ao anatiny zany misy tahotra tsy haiteneny zay ny anatintsika tahotra hoe misy fafinaretana angeko fakapanahy fa matahotra hoe tsy azoko tsony le izy raha tantaraiko amin'ny anina manafaka teneny manafaka izay tena mampijaly rava le manao saritavalava miseho masina enjana be ny ty kristiana ty tena mampijaly be zany fa mila zany ny tena namana afaka izaranao an'izay tsy mila manafina manao saritara fa mampijaly zany ny zavatra faharoa tombontsoa ao anatin'ny fizarana amin'ny namana matoky mitondra hery lay izy voazarainao nge io fakapana mahazo anao io mpahazo anao io mihena nerin'le fakapana ary ninao tonga mety tsy mandaitra aminao io hitako tamin'ny fiainako mihitsy zany sy zako nge mba manana fakapana ohatrany tamin'ny anao mihitsy fanafany tompo manafaka io Jesosy io mitondra hery ny fizaranao an'izay amin'ny hafa zavatra fahanteneko anao mampifanakaiky finamofa zany tedaviny tompo amintsika hoe mba ho iray ihany sika mampifanakaiky atsika rehefa zarainao dia ho hitanao rehefa olona tenao amin'ny Jesosy olona io hitanao hoe ve tsy enao rery miady amin'ity raha ty fa aikoa izy manana ny adiny satria fampizara ianareo vo maika mamery anao zany mampifanakaiky ho hitanao fa hay mihafa ihany koa dia miatrika fakapanahy toa anao mahatonga anao saina hoe tsy irery anao mampifanakaiky anao tombontsoa amin'ny fizarana amin'ny namana matoky manafaka anao zany mitondra hery mampifanakaiky hatreo zavatra resako taminao tamin'ny tsy haintsy mamitina n'ireo dingana anakelyntsika dia nio le fakapanahy malaky mahazo anao dia miomana hiala amin'ireo sinton'ireo zavatra mpahazo anao reo tamin'ny fantanina anankidimy nomenanao iny ambeny hoe mifonao azafady miaraka amin'iny hoe manova contrôle amin'ny cardiologue Jesosy matetika dia matetika amin'izay sehatra hoe io ianao fa miatrika an'ilay izy atsotsotra ny tompo hoe vonjeo a Jesosy mangatafana tompo hitezanao ny tenanao avolio ny fifantoanao tadidio fa vo makany ny sainao makany amin'le mpahazo anao iny voajony izay ny saina rse eritreretinao le izy voajony ho fetsepoko tandremo avolio ny fifantoanao ary makainao namana hanampy anao amin'tian'ity tsy haiko ny fakapana mahazo anao ndao hivavaka tsika
andao samy anonona eo anatrehan'ny tompo. Tonoina eo anatrehan'ny tompo hoe io mety mbola zahana mihitsy koa moa le anao dia andao angatana amin'ny tompo asio raiso ny fanapahan-kevitra. Azajanao fampianarana fampianarana manomboka Yesu mameno saina reo ivavakara. Andriamanitra rainay manatonao ny anaran'i Jesosy zahay ankehitriny. Manatona anao zahay miaraka amin'ilay mahizahay anay mihitsy izay mora hiarana fakapanahy amin'izay mpahazo anay ihany. Misaotra maneho anay anio. Sokafo ny masom-panahy ny tsirairay avy. Taony mihitsy izahay be da be ny zavatra voarainay teo tompo ampio zahay afaka mandeha ao anatrehanao hoe zahanao mihitsy examinenao ilay cardiologue lehibe mpizany fo mpamantatra ny fo zay reo hoe Jesosy tena ohatrany efa niletika mihitsy hoe zany sambonay zany areto zahay. Misaotra ny amin'izay mety hoerim-panaminao anay ankehitriny azavela ho varim-bariny zahay. Jesosy ampio zahay fa nieritreritra ihany ange mandeha amin'ilay izy io saina io mihitsy no mora mitodika ny amin'ny ratsy any fonanay aminao zany dia tombo ampaherezao tsirairay avy dia ajoroy zahay tena mandresy ny fakapanahy. Jereo ary ny fiainany tsirairay tompo zahay amin'izay fampianana tianao ataonay mba tena ho fiainanay mihitsy izao hoe fiainam-pandresena mandresatra rehetranin'izay fakapanahy zao fa manao no mameno tsirairay avy. Andriamanitra miara-mivavaka zahay ho an'ilay fiainanay andavanandro. Indraindray ny Jesosy tena hoe reraka mihitsy zahay matezitra be anay mihitsy le izy feno ratra mandreraka be daholo Jesosy vonjeo tsirairay aminay afaka mameno vesatra eo anatrehanao mahita mitranga ny masonao dia olona blende tsy anday ranjavatra ny anatin'ny fona ihany. Ianao ny andray an-tananandreo tranga rehetrarehetra reo hoe le tsy fahampianao an-trano ao, le aretina, le fitsabona manahirana, le hoavy tsy hainao hoe aninona sy ahoana le toy amin'ny fianarana, le asa. Jesosy taioe tsirairay aseho fa rehefa mikatsaka ny fanjakanao zay dia ianao mihevitra n'izany dossier be da be samy manomana ny azy eo anatrehanao zahay. Andriamanitra miasaina vonjeo ny tokantrano tsirairay avy izao tokantrano rehetra mpiandrado voamasoa any ampitan-dranomasina eto Antananarivo any amin'ny faritra rehetra any fangio Jesosy vonjeo zahay. Miara-mivavaka zahay tompo mianasitrananao ny manomboka aty aminay dia ny tokantranonay dia ny firenenay. Jesosy mahantra ny firenenay fonjeo ny firenenay amin'ny fahalovana jereo resultat-na baky io hivoaka soamantsara ny eto Antananarivo ny fanahy fatahorana anao avokoa ny olona rehetra. Andriamanitra mivavaka zahay ho an'ny resaka fampidirana mpianatra rehetrarehetra miditra antsehatra amin'izany ianao tompo. Misaotra Jesosy fa raisinao an-tanana ny fiainanay na lavitra maniakaiky amin'ny ankonanay miandraikitra ianao dia ozy zay rehefa aveo tompo miara-lalana koa ianao dia feno fandresena ny fifalianao mihitsy ny fiarovana mafy ho anay rehetra dia ataony amin'ny anarana mivavaka. Amen. Amen. Taio tompo ianao raha